Androany andro manan-danja indrindra eo amin'ny fiainanao. Androany andro tokana manan-danja. Ny andro androany dia manana segondra misa 720 alina izay azonao tsinitsiniavina nefa ihany koa azonao omena lanja. Ao anatin'izany izao fandaharana jerenao izao, azonao ataony manome lanja azy akasika sy hanovany fiainanao, fa azonao atao ihany koa no mijery zavatra hafa mety hampifalifaly sady mety efa mahazatra anao. Tsisy tsiny. Fony fiainana, marefo ary tsy miandry anizaniza. Tsisy hoe fotoana tonga lafatra zany anatraranao izay tanjona sy nofinofinao. Raha mba fantatrao mantsy fa tsy lavitra anao ny fahombiazana, tsy lavitra anao ilay fiainana be dia be nofisinao, arabe tokana ny mampisaraka anao aminy dia ny tahotra. Fanontaniana, manao ahoana ny angovo laninao amin'ny fanatanterahana ireo nofinofinao raha ampitahina amin'izay laninao amin'ny tahotra? Isika ihany no mikolokolo fotom-pisainana sy fahazarana, mampandroso na mampiempotra, mampitraka na manan-kivy, mahafaty na mahavelona. Tsy haiko ny ady atrehanao fa ny zavatra fantatro dia izao: ianao tsy mahafiady izany fa mila miady mafy. Dingano ny sakana, ataovy izay tokony atao, satria 10 taona ao aorianan'izao dia tsy izay zavatra vitanao no lasa nenina fa izay tsy vitanao. Ka noho izany aza matahotra, reseho mitahotra, manana finoana, manana fahasahiana, ndao hetsika. Tsy havita zavatra ianao eto an-tany raha tsy manam-pahasahiana. Izany ny toe-tsaina anisan'ny tsara indrindra. Kanefa ny fiandrasana hoe anam-pahasahiana dia karazana fianahanahana ihany. Ny olona mahomby dia manao hetsika avy hatrany na dia mbola eo aza ny tahotra, satria ny fahasahiana mahafeno tahotra, miatrika ny tahotra ary mandroaka ny tahotra. Misy indray amintsika manam-pahasahiana ihany fa tsy ampy faharetana, nanomboka ihany fa niala ny tenantenany. Rehefa tojo ny sarotra dia niala andaharana, resy tsy niady. Ary ny tena mampalahelo dia efa misy amintsika efa teo ambaravara ny fahombiazana noho ny verin-dalana. Fataro fa tsy ny fahombiazana akory ny fanaperana, na koa hoe ny faharesena ny farany, fa ny fahasahiana no hiatrany, izay ny zava-dehibe. Ny tena marina dia tsy nitahotra loatra ny tena fahalementsika, fa isika mora milavo lefona. Ny fomba azo antoka indrindra hombiazana nefa dia ny fanandramana, ny manandrana trany, ny manandrana ihany. Raha indray mandeha mantavary dia aza mandeha fitsotro be, ary raha impolo, ary raha injato, ary raha andrana anarivo no ilaina. Ny fanandramana dia tsy inona fa ny fahasahiananao fahadisoana, ary tena ilaina ny fahasahiana, satria ny loza indrindra eo amin'ny fiainana dia ny tsy fahasahiana manao ninninina. Ny olona tsy mahasahy ninninina dia tsy mahazo ninninina, tsy manana ninninina ary tsinotsinona. Alaviry ny fahoriana sy ny nenina, dia izay ny mahatonga azy tsy afaka mianatra, tsy afaka mahatsapa, tsy afaka miova, tsy afaka mitombo, tsy afaka misaina ary tsy afaka miaina. Fantaro fa misy karazam-pahoriana roa eto ambonin'ny tany: ny fahoriana izay mandratra anao ary ny fahoriana izay manova anao. Indraindray ilaintsika ny fahoriana mba hahafahantsika mitombo, ilaintsika ny manome mba hahafahantsika mandray. Matetika ny lesona tsara indrindra dia voaray ao anatin'ny fahoriana. Raha fehezina dia izao: reseho ny tahotra, sahia manandrana dia manana faharetana, ary avadio angovo ny fahoriana lalovanao dia ho azo antoka ny fahombiazanao. Araka ny lalàna mipareto izay tsy hita izay maharatsy azy dia izao no azo ambara: 20% aminareo izay nijery an'izao fandarana izao ihany no hanome lanja ny fahalalàna voarainy tato, ary izary izany mba hanampy ny hafa ihany koa. Ny 20% ambony kosa dia hanolo ny efa mahazatra azy. Tsisy tsiny. Ahoana raha ilazako ianao hoe afaka 10 taona dia mbola ho toy izao ihany amin'ny fiainanao? Mino afa tsy ho faly amin'izany ianao. Ka inona ilay antony mahatonga anao matahotra ny hiova?